Any Toliara mahavaky fo ny zava-misy satria hitafaty tapadoa ilay zazavarira izay nisy nakankeriny ary olona enina no voasambotra tao anatin'ity raharaha fangalarana an'ity zazavarira ity any Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raharaha fahaverezana zazavarira tany Toliara tany no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fiara nandona na faty mitondra moto ary karony fianakaviana. Iangaviana izay mahita na mahalala vaovao mahakasika lozan'ny famoivizana ka nahafaty any Rajo Gaetan izay nitranga teo ampitany Foresto Ivato ary Toyota Mofy izay fiara izay nandona azy izay. Araky ny vaovao miparitaka dia nisy Starex nandona izy ka lasa nitsoaka tokony ho tamin'ny enora ka hatramin'ny fitora hariva tany hoany ny alatsinainy Pentecoste lasa teo iny izay fiara nandona ka nahafaty an'ity tovolahy izay mpitondra moto ity. Any Toamasina indray zandary vehivavy iray no namoy ny aigna noho ny lozan'ny famoivizana. Nitrangana lozan'ny famoivizana teo amin'ny boulevard Ratsimilao tamin'ny andro ny sabotsy maraina lasa teo iny tokony ho tamin'ny sivora tany hoany. Vokany zandary vehivavy iray no namoy ny aigna rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly ka noho izany dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fa ho anareo ry mpamily amin'ny fandehanana mafy sy fiseritrana mafy io dia mitandrema ihany satria nisy fitandremanareo kely izay dia mety hitera-doza ho anareo sy ho an'ny hafa ka aleo ihany misoroka toy izay mitsabo ao anatin' izany rehetra izany. Mitandrema tsara ary mahaiza manaja ny fenitra izay tokony arahana ao anatin'izay fandehanana mafy diso tafahoatra izay so dia hamoizany andolon-kafa izay tsy fitandremanareo kely izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay zazavarira izay hitafaty tapadoha tany Toliara tany sy ireo olona enina izay voasambotra tao anatin'ity raharaha famonoana zazavarira ity tany Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Raha atao jeritodika ity resaka famonoana varira ity dia tsy vao androany no nisy izy ity ary tena mahavaky fo sy mampitarena ny maro ity fangalarana ireo varira izay tsy misy fiafarana tato ato ity izay ary mahatsiaro miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka ireo varira rehetra amin'izao ankehitriny izao satria na any an-trano na eny an-dalana dia mitebotebo lava foana izy ireo noho ny afitsokan'izay zavatra sy tranga izay mahazo azy ireo izay. Raha izay trangana fahaverezana sy fahafatesana varira izay dia azo lazaina toy izao manaraka izao. Zaza 70 izay very tamin'ny taona 2024, 470 anefany very tamin'ity taona 2024 ity. Ao anatin'ny elanelany 5 volana zaza 4 no maty tamin'ireo varira izay hita very ireo ary distrikta maromaro ao Madagasikara moa no nahitana an'izany rehetra izany. Tamin'ny 12 febroary zazalahy 12 taona izay hita maty no tapahandoha tany Mampikony. Ny 14 Mey zaza mena vava izay 9 volana no nalainankeriny tany Betroka ary tsy hita mandraka teny androany. Ary ny dadan'io zaza io moa dia fantatra tamin'izay fotoana izay fa novonony ireo pakankeriny. Ny 17 Mey zaza izay 13 taona indray no nisy nandroba tao an-tranony tany Marovoay ary notapahandoha ihany koa rehefa aveo. Ary tamin'ny androny 30 Mey alina iny dia nisy zazavavy kely izay 12 volana izay nisy nakankeriny tao anatin'ny 3 andro be izao tany Toliara ary rehefa aveo dia io hita maty io ary rehefa tapadoha ihany koa izy tao anatin'izay fahitana ny vatany izay. Miezaka ihany ireo tompon'andraikitra izay manao fanadihadiana mahakasika an'ireo fangalarana zazavarira ireo amin'izao fotoana izao ary maro ihany koa ny feo mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny milaza fa matoa misy fangalarana varira io dia noho izay
fanaovana sorona azy ireo zay no antony fangalarana ireo zazavarira ireo izay misesisesy foana tato ato zay satria maro ireo zay milaza fa mety manao pacte gambany ireo zay mpangalatra varira ireo ka hanao sorona azy ireo mba azona harena be sy ny maro hafa hoy ny sasany ary ny zavatra matetika hita isaky ny misy varira very zay dia toa manjavona foana ny lohan'izy ireo satria inia tapahandoha mihitsy moa izy ireo ao anatin'izay fahaverezan'izy ireo zay ary vomay aza noroborobo fatsatra ny tambazotra izay mpangalatra varira izay tato ato zay na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro filaminana eo anatrehan'izay famorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay tokony andraikitra ao anatin'ity fangalarana varira ity hatrany efa maro ireo olona izay voasambotra tao anatin'ny ity resaka fangalarana varira ity nefa mandraky teny androany sy mbola tsy fantatra mazava izy ny tena tomponantoka sy tomponandraikitra izay mikotrika an'ity fangalarana varira ity ary inona marina no tena antony fangalarana ireo varira ireo amin'izao ankehitriny izao no nahatonga izay niroborobo fatratra tato ato zay hita faty tapadoha ilay zazavarira very izay nisy nakankeriny ary olona enina no voasambotra any Toliarany amin'izao ankehitriny izao araky ny voalaza avy any toerana trany raha ny vaovao voaray dia ireo olona enina ireo no voalaza fa tomponantoka amin'ny fangalarana sy famonona an'ity varira ity ary mbola mitono fanadihadiana izy ireo mba hamantarana ny tena zava-misy marina sy ireo mety ho tomponantoka rehetra ao anatin'izay fangalarana varira izay maty no tapahandoha tany Toliara izay mbola andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana ofisialy sy ny fanazavana fanampiny avy amin'ny manampahefana ny amin'ny mahakasika an'ity resaka fangalarana varira ity fa tena niroborobo izy ity tato ato zay ary mahatsiaro mitebiteby lava ireo varira ireo noho ny fitsokan'izay asa raty sy ny asan'ny zolahy amin'ny fangalarana azy ireo zay engane mba ho tratra ary engane mba ahazo sazy farakin'izay mafy araka izany ireo rehetra tomponandraikitra amin'ity fangalarana varira ity fa tena mafy ny manjoa azy ireo amin'izao ankehitriny izao ary tena may lalandava ireo varira ireo na eny anarabe na any an-tranon'izy ireo noho izay fisiny fangalarana varira izay amin'izao ankehitriny izao zay zay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tompo lasy tompo vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsy rovoatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tompo lasy tompo vavy mankasitraka dia mirary soa